Ka noho zany de manao an'ty vidéo kely ty aho anareo tanora mpianatra, anareo zay nomena ary nanolona an'io fananam-pirena io mba ionenanareo ary anohizanareo ny fampianaranareo. Ka voalohany indrindra, ny toe-saina no tokony ovaina voalohany indrindra satria ianareo no tanora ho avin'ny Madagasikara, ianareo no tanora andalim-pianarana ary andalim-pahaizana ka any aoriana any ianareo no hiateheran'ny firenena ary ianareo no hitondra ny firenena ka. Hoy iza hoe ny toe-saina indrindrandrindra tsy hoe mamerimberina ny anatra, mamerimberina ny teny fa voalohany indrindra ataovao anaty fo ny fikirizana sy ny fahazotoana anohy ny fianarana satria zava-dehibe zao fanolorana trano fonenana ho anareo tanora izao. Ka ny faharoa dia ny fanajana ary indrindra ny kolokoloana an'io toerana tsara mahafinaritra ary azo ivalaparana tsara mandritra ny taom-pianarana zay ho lalovinareo ao anatiny ka mba ho lasa fananana ifandimbiazana mandritra ny taona maro ho an'ireo zandry zay ho tonga sy ireo mpiray tanindrazana ho tonga koa anoho ny fianarana dia mba engane mba isy zay fanajana tanteraka any toerana io mba tsy ho simbasimbaina ary mba hisy koa ny fahadiovana sy ny fepetra eo amin'ny filaminana ao anatin'io toerana io. Ka zay le afatra kely fotsiny ho anareo ry zandry satria nanaovanay an'izao tontolona zao dia isiny zany fiovana zany ho anareo tanora dia faly sy ravo ny fo maheno ny zany vaovao zany. Ny faharoa manko de mbola hafatra ihany koa ho an'ireo namana ho an'ireo zandry any amin'ny faritany, ny any Dego, ny any Toamasina, ny any Majunga, ny any Fianaratsoa, ny any Toliara dia tsarovy fa betsaka ny toerana toy io hitanareo eo to Antananarivo ireo. Ka mampatsiahy aho ho an'ireny tanora tsy manam-ponena na any amin'ny faritra mpianatra any université mba hatsiaro ianareo nanao ny fangatahana am-pilaminana, hatsiaro ianareo hamonjy ny tompon'andraikitra mba hanao ny fangatahana momba ny fipetrarana amin'ireo toerana izay tsy misy mponina kanefa fananam-panjakana tsy misy fiasana ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ireo. Ka noho zany de mampirisika anareo any amin'ny faritany satria tsy azo atao ny manadino ny faritany manerana ny Madagasikara rehefa misy ny zavatra tsara azo ifampizarana ohatran'izao. Zay ny mahatonga hoe ianareo tanora no mifampitatana tanana ary no mifanomezan-tanana ka azadino ireo tanora any amin'ny faritany satria hoy izy hoe za efa nitety ny faritan'ny Madagasikara enina manodidina izy enina rehetrarehetra ka hitako maso fa mbola misy ny trano fonenana azo ataony manova azy ho trano mpianarana ohatran'izao hitantsika izao. Ka zay fotsiny tompoko fa soavatory, soavamanotola ary misaotra betsaka.